Ahoana marina, iza no mpitondra tena nitokana vato fototra teto? Fitondrana Rajoelina, fitondrana misoratena ohatrany voatango, hoy ny fitenenana malagasy izay. Tsy mifanaraka amin'ny zavatra avoky ny vavany ny fomba fiasany. Tsy menatry ny mamita bahoaka, ary tsy menatry ny mandainga. Tsy politika fampandrosoana sy fitiavan-tanindrazana no misy, fa politika ny lainga. Lainga no atao mba hitazomana fahefana, mba ilazana amin'ny vahoaka malagasy fa miasa izy. Atreto anefa dia fitohizan-draram-panjakana avokoa no ireharehany izao fitondrana izao. Iza moa no tsy mahalala fa na ny IEM sy ny PM aza izao vao hitadiavana fa matsimbola sy nampafantarana ofisialy. Ny fotoam-piasany anefa ty efa ho tapitra ihany. Fahagagana be raha toa ka isy ny fahatanterany ireo tetikasa no lazain'ireo ao anatin'ny heritaona sisa hitondrany ny firenena izao. Izy aloha de fady azy ny iaiky, fa efa nataony hafa no tohizany. Izay nasisika mafy any an-tsain'ny vahoaka malagasy, fa izy no mahavita indrindra. Ny zava-misy anefa, izy no mpitondra gisitra indrindra. Raha fampandrosoana fiainam-bahoaka tamin'ireo mpitondra rehetra ny fandimby teto, hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena. Voapirovy tanteraka ankehitriny ny filazana izay nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka, izay voafidy tao Tomasina, fa i Rajoelina no filoham-pirenena mandainga indrindra, ary miaina tanteraka ao anatin'ny politika ny lainga. Hoy indrindra mantsy i solombavambahoaka io tamin'izay fotoan'izay hoe: izy kosa moa numéro 1 amin'ny communication amina lainga numéro 1 oui, donc depuis 60 ans sy mbola nahita za filoham-pirenena mahay mandainga ohatra filoham-pirenena ankehitriny. Non, c'est jamais vu, c'est jamais vu. Spécialiste. Mazava izany, voapirovy tanteraka izany ankehitriny, fa mpandainga amin'ny vahoaka io mpitondra ankehitriny io. Raha samina iny tokoa mantsy isika dia nilaza io filoham-pirenena io tamin'ny fitokanana ilay lalam-pirenena fahadimy izay mampitohy Anambilobe sy Vohemara, fa ireo mpitondra sasany hoy izy dia nitokana vato fototra fotsiny ihany, ary izany no atao hoe mpandainga amin'ny vahoaka, hoy ny nambarany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no tena mpandainga amin'ny vahoaka eto? Izy no manao ny ataony dia ahiliny any amin'ny hafa. Inona moa ny vato fototra tsy nitokanany Rajoelina teto, saingy aiza ny fahavitany asa ankehitriny? Inona ihany koa ny fampanantenana izay efa nataony tamin'ny vahoaka, saingy aiza ny fahavitany zany ankehitriny? Toy ilay voarapita mainga avao Tomasina, aiza ny fahavitany zany ankehitriny? Adidin'ny fanjakana ny asa fampandrosoana, saingy tsy mionona amin'io anjara ndraikin'io izy ireo, fa miezaka mafy mamaflainga amin'ny valalabe mandry. Ny hita aloha dia krizy ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fitondrana izao, ary tsy mbola miaina fahantrana tahaka izao mihitsy ny vahoaka malagasy. Eny fa na tamin'ny andro ny fanjanany tany aza. Lazainy fa izy no nanamboatra ny lalana Ambilobe Vohemara. Ekeny izany, fa fitohizan-draram-panjakana no nisy tamin'ny fotodrafitra zay io. Fa lainga ny filazana fa izao fitondrana Rajoelina izao no nitotona afotsy sy nandro nahamasaka ny fahavitany izany lalana izany. Na ny fifanarahana sy ny takalony amin'ny fanamboarana io mbola tsy fantatra mazava hoe inona. Raha ny fikaroana izay natao dia efa tamin'ny taona 2024 no efa nahazo fanomezan-toky tamin'ny vondrana Eropeana ny fitondrana ara-valomanana fa amboarina ny lalana Ambilobe Vohemara. Izany dia efa tao anatin'ny programa andian'ny fahafolony FED. Nisy anefa ny sazy niatra tamin'ny Madagasikara no ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 ireny dia niantona ny famatsimbola. Tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha Rajoelina dia namerina ny fampiraharaha tamin'ny vondrana Eropeana, saingy nisorona ny fanamboarana ny lalana Ambilobe Vohemara, fa ny lalam-pirenena fahaenina sy ny lalam-pirenena faha-13 ary ny lalam-pirenena faha-12 no mbola nankatoavin'izy ireo ny amatsiana vola azy. Tamin'ny taona 2024 dia namonjy fivoriana an-tampo ny tany Afrika Atsimo ny delegasiona malagasy no tarihiny filoha Rajoelina. Fivoriana antsoina hoe FOCAC izay nandraisan'ny filohan'ny Chine Xi Jinping ireo filoha afrikanina maniry ny iara-iasa amin'ny Chine. Vola be amina miliara no natokany fanjakana sinoa anampina ny firenena afrikanina
izay mahakasika ireo fotodrafitrasa fototra entina mampiroborobo ny toekarena aty Afrika. Nanolotra tetikasa maro ho fitadiavana fa matsimbola sinoa ny fanjakana malagasy tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina io, ka anisan'ireny ny lalana mampitohy any Tsarasoatra Ivato, lalana Rocade Ouest mampitohy any Digue Ambotromanjaka mivoaka any Talatamaty, ny baraza hydroelektrika Saofika, ny lalam-baovao Andotapenaka makany 7.0 hektara, ary ny lalana Ambilobe Vohemara. Rehefa natolotry ny filoha Rajaonarimampianina tamin'ny filohan'ny Chine entim-bahoaka Xi Jinping ny tetikasa, dia nanaiky avy hatrany ny filoha sinoa ary nandefa teknisianina ny fampiraharaha tamin'ny governemanta malagasy tamin'ny taona 2014. Nitoy ny fampiresana teo amin'ny fanjakana sinoa, ka tonga tamin'ny fanekena ny fiantombohan'ny asa ry zareo sinoa ka ny orinasa CRBC no voatendry anatontosany asa tamin'ny taona 2014. Natao ny fametrana ny vato fehizoro ny fiantombohan'ny asa tamin'ny Aogositra taona 2014, ka ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina sy ny Prime Ministra ary ny Ministry ny asa vaventy no nametraka ny vato fehizoro. Ity no tahirim-panazavana izay nataony filoha Rajaonarimampianina nandritra ny fametrana ny vato fototra ho fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalana Ambilobe Vohemara io tamin'izany fotoana izany. Mitondra ny lalantsika Ambilobe Vohemara fa zay fanambarako nefa dia eto amlaza aminareo ny lalam-pirenena fahenina zay mampitohy Anambanja sy Diego dia efa eo an-dalana ihany koa zany ampikarakarana ny fanamboarana an'izany efa hita amin'ny famatsimbola. Mazava izany ny mahagaga nefa raha niova ny fitondrana tamin'ny taona 2014, ka mba nilazana fa ny fitondrana ankehitriny no navita, dia noho izay nanofafana tao an-tsainy olona ireo tantara ireo. Nongotany Rajoelina mihitsy ny vato fehizoro, nilazana fa efa tokony natomboka tamin'ny taona 2014 ny fanamboarana ny lalana Ambilobe Vohemara io. Io ilay fitabitro amin'ny vahoaka, dia hoy ny fanazavana hoe travaux de réhabilitation avec bitumage Ambilobe Vohemara RN5A lancé par son excellence monsieur Rajaonarimampianina en présence de Tsay Christian, premier ministre, chef du gouvernement. De mbola iteninina indray nareo hoe tsy anafinareo ny enjana. Ny premier ministre reo amin'izao fotoana zao teo nanatrika an'io lancement io. Iza zany nanao le lancement les travaux? Andry Rajoelina. Zay ne le mampime aminareo, ny zaza tsy zanakareo ny angalanareo kopie. Ny zaza tsy zanany ny angalany kopie. Hoe ataonao soratra amin'ny anaranao le zaza nefa hita fa tsy zanakao zao. Dia ty zanakandre matoa Andry Rajoelina ty nefa tsy hosikoditra. Marina mihitsy izay voalaza zay. Raha mpitondra aina najatena sy tena tia tandrazana io mpitondra io, dia naina kasitraka ireo mpitondra teo alohany nikaroka sy nitady fomba ahafana mamatsy vola tamin'izany satria soa ho an'ny vahoaka malagasy ny fahavitany io. Mba anapirofona fa mbola mambahoaka dia tsy tahotra tsenatra mitaona olona amin'ireo fiara camion izay tsy mpinday pasazy mihitsy ary voararany lalàna eto amin'ny firenena ilay mpitondra. Fety be fitokanana lalana no natao, kanefa ny fahoriana vokatry ny tifitra ny trangatany Kongo tsy mba nanaova ny fidinana ifotony akory na hoe fampaherezana ireo olona miaramboina tany an-toerana fotsiny aza. Tsy tadidiny mihitsy ny vahoaka ny Kongo, fa raha fety izany dia izy no mananga tongotra voalohany. Raha misy izany mpandainga amin'ny vahoaka izany dia izy sy ny vadiny io mihitsy satria izy ireny no mitokana vato fototra eto amin'ity firenena ity. Raha matoa mialy Rajoelina no mitokana vato fototra ana ozina fanamboarana etanola izay bobongolo ankehitriny. Ny lalam-pirenena fa 450 mbola 20 kilometatra maherikely no vita, fa ny ambiny mbola lalantany raha toka efa lalana tara teo aloha no toy izany fotsiny. Dia iza izany no tena mpamita bahoaka eto? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?